Miaraba andahoana tokantrano indray manaraka ny fandaharana vokariny sampana fampahalalam-baovany MJS amin'izao fotoana izao. Araka ny hitanao ity atanako ity dia Arendrina vita gasy izy ity, mahakasika ny famokarana azy hatramin'ny voalohany hatramin'ny ahitanao azy ity atanako ity indray no resahantsika amin'ity fandaharana ity ety Amboditsiry ety Andrimarivavo no misy anay ny zareo dia anisany mpanao Arendrina vita gasy. Koa manasanao izahay anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Efa kolontsaina malagasy hatramin'izay ny fitondrana na fanaovana arendrina. Efa talohany nidirany kolontsaina miarabo teto amintsika mihitsy aza no efa nisy izay fitondrana arendrina izay. Saingy ny endriny fotsiny no nivoatra nanaraka ny fandrosoana. Entana ankalazana andro miavaka no nitondrana arendrina tamin'izany fotoana fahagola izany. Ary koa midika fitohizana aina. Bozaka fatorana amin'ny hazo lava no ampirehetina. Ka izay no lanjaina manerana ny tanàna. Efa arendrina no niantsona azy tamin'izany. Misy ihany koa ny manao tavoara tanimanga asiana tsabory ary afatotra amin'ny hazo lava hatrany dia iny no arehitra. Rehefa miresaka arendrina aloha tsika dia mikasika sehatra goavana izy io amin'ny kolontsaina. Ary tsy hoe ny malagasy ihany no manandratra azy sy manao azy fa ny fiarahamonina rehetrarehetra eto ambonin'ny tany nanome asina ny afo, nanome asina ny hazavana. Ny afo manko dia endrika iray amin'ny aina, mora mirehitra izy, mora maty, mitondra fanana izy, mitondra zavana, afaka hiampitana amin'ny alina. Tsy dirantsika lalina zay fa zao hoe eo amin'ilay fomba fampiasana an'io afo io ve misy mampiavaka azy ny kolontsaina malagasy. Raha ohatra hoe mitondra an'izay dika mifandroy amin'ny fiainan'izay ny afo dia teo amin'ny fomba malagasy vakolatany. Raha mipetraka any ambanivohitra fotsiny nareo dia any amin'ny tany tsy azon'ny herinaratra dia atsapa hoe ohatran'inona zany lanjan'ny afo zany hatrehanany alina. Ary ny afo samy mirehatra any amin'ny tokantrano. Ny fatana mirehatra, ny afo amindrona, zay no mamaritra ny ankonana iray. Dia iny zany lay singanaina tsy hitambarana amin'ny hafa. Fa rehefa tonga kosa ny andro miavaka dia mamoaka afo. Zany hoe miatrika ny alina dia mazana kilalaonankizy le izy. Kilalaona tanora ho fafinaretan'ny mason'ny lehibe dia lay aina rehetrarehetra any amin'ny tokantrano tsirairay avy lasa mandeha mivoaka akalamanjana. Taty aoriana kosa rehefa tonga teto amintsika indrindra tany amin'ny faritra atsinanany nosy iny ny kolontsaina miarabo dia voamay ny andro roborobo ny fitondrana arendrina. Nanomboka teo kosa no nisy ny marim-potoana ka nentina nankalazana ny fiatombohan'ny taona teo. Izany hoe ny tsinam-bola ny Alahady no nomarihina ho taona vaovao. Mamarana ny andro ny Alohotsy. Amin'ny malagasy dia ny volana no nandrefesana fotoana tamin'izany izay no tahafintsika tamin'ny kolontsaina miarabo. Ka ilay tsinana iny ny volana no anombohana zavatra. Amin'ny vanim-potoana ohatran'inona moa ny anaovana an'izy io. Ny vanim-potoana anaovana ny arendrina satria zay efa anaran'ny taloha mbola tsy tonga akory toy ny karazana arendrina taratasy mbola tsy niditra. Satria ny endriky ny arendrina voalohany dia na izy hazo no fatorana bozaka dia alefa ny afo dia mivoaka amin'ny lelalela dia raha arendrina anankiray tsy maresy lahatra. Fa rehefa ny olona rairay tanàna no mivoaka amin'ny vilany kantsa zany manazava n'ilay abaka kely mivelona ao amin'ny tanàna dia izay fahaveloman'izay miatriky ny alina dia mitory an'izay firaisana miaina, firaisana monina, misy hafaliana. Ary amin'ny andro miavaka no anaovana an'izy io. Ny andro miavaka tiako tenenina ao dia ny fanandratan-taona. Ny fanandratan-taona moa dia mariako taona fa talohan'ny fahagola tany elabe tany
de nisy fivoarany famaritan-taonany malagasy. Nisy aloha ny famaritan-taona zay miankina amin'ny fivoaran'ny zavaboary na le tenentsika hoe calendrier cultural, ka rehefa vita ny fiakaran'ny vokatra de misy fanapahan-kevitra mazana ao amin'ny fiandohan'ny ririnina, fitsaran'ny asabe, ahafahan'ny olona rehetrarehetra miatrika lanonana na mba misy petrapetrahana, ifampitsidiana, ifampitsimbinana, de manondro andro anankiray ho atao ho asaramanitra. De io asaramanitra io tsy mitovy eran'ny Madagasikara satria ny fivovan'ny zavaboary samy manana ny mampiavaka azy. Na samy volovary ary ny atao misy faritra zay mahafokatra aloha noho ny hafa, noho ny anton'ny rano, noho ny anton'ny toetany sy ny rehetrarehetra, de misy mifandika zany fa tsisy hoe fotoana anankiray. Rehefa tonga indray ny fanjanahantany dia nivadika ny 14 ny volana Jolay ny fetim-pirenena frantsay no nanaovana ny arendrina. Mihodidina manerana ny tanàna hatrany ny fanaovana arendrina. Nanomboka ny taona 1870 kosa dia ny fanamariana ny repoblika voalohany, izany hoe ny 14 ny volana Oktobra no nankalazaina ny asaramanitra ka nitondrana ny arendrina. Izay nivadika ny 19 ny volana Jona taty amin'ny taona 1770 ka hatramin'izao. Dia nandrosona naraka ny fandrosoana ny endriny. Ry zareo Japonais indray no notahafitsika tamin'ny fitondrana arendrina taratasy na ilay antsoina hoe lanterne. De noho ny efa tonga teto amin'ny tsika ny vahiny zany, ny vazaha, ary indrindrindrindra tamin'ny fanjanahantany, de io arendrina io na le lanterne io lasa nampidirina tao anatin'ilay tontolon'ny fanomezana zavana. Ny fotoana, ny famaritana ny fotoana, de mazana zay olona tompon'ny fahefana no mamaritra an'izy io. Ka rehefa nandeha ny fotoana tsy nanalamady no natao marika, de nisy tokon'olona zay nametraka alao amin'ny tsingerin-taonako no atao voalohan'ny taona. Ka rehefa tonga ny vazaha de navadiny ny andro fandroana ho 14 Jolay, fetim-pirenena frantsay, de nandritra ny fanjanahantany rehetrarehetra de ny fankalazana ny 14 Jolay no nataon'ny malagasy ho asaramanitra. De noho ny efa tateo aoriana moa de nisy ny fankalazana ny repoblika malagasy, de iny le natao hoe 14 Oktobra, de noho ny efa azo tanteraka ny fahaleovantena de tamin'ny 1780 ambiny dia ny 20 tsonana ny 29 ambiny no natao fankalazana. Anisan'ny mamokatra sy manamboatra arendrina isika. Anisan'izany ny eto Amboditsiry, eto Amindrimarivavy. Efa taona mahery dia nianatra tany amin'ny dadanay soamanay. Nianatra ve nareo sa to dia tonga dia mijery dia mahay. dia inona ilay hoe mamarivavy anareo mpanao arendrina eto? Raiky ambin'ny folo tena teraka dadanay soamanay dia raha ihany ny lahy. Dia lasa mipetraka ny anaranay ao andro marivavy. Dia mpanao arendrina daholo ny saika mpanao arendrina daholo izay rehetrarehetra mihitsy. Tsy misy olona tsy mahafantatra azy ireo vao tonga eto Amboditsiry. Efa nandritra ny 7 taona rahateo izay no nanaovandry zareo reto arendrina. Ny ray aman-drenindry zareo no efa nanao arendrina tamin'izany, dia nianatra fotsiny ry zareo avy eo ary nanao ny asa ho fotom-pivelomana mihitsy. 12 mianadahy izy ireo no iray tampo, ka ny 12 dia vavy avokoa. Izay no nahatonga ilay anarana hoe marivavy. Rehefa misy komandy dia fampiantso. Misy komandy dia zaraina ny rehetrarehetra. To dia samy manao ny azy fa nisa fotsiny zaraina. Hoe samy manao dimanjato zarainanay fotsiny le izy arakaraka ny naterany. Dia zaraina nisanay rehetrarehetra hoe ihany na manana an'izao, ihany na manana an'izao dia anaminy. Izay hoe misy makefatra lehibe izy. Dia toa ohatratra hoe amin'ny 20 zareo teo
totalina ny vidiny dia sasabolany raisina vao manomboka dia be samy mena nisany tsy zaraina reny voliny iny nianina zao ny anianina zao dia sasaky nisy araisiny iny ny vola raisiny dia arakaraka iny dia samy zaraina ny volany. Arahintsika manaraka izao indray ary ny dingana amin'ny fanaovana arendrina, miainga amin'ny fandokoana taratasy aloha ny dingana, dia avy eo maketo amin'ny famalomana na ny pliage, dia mandalo eto amin'ity machine ity indray avy eo azona endrika mikendriketrona ary akambana amin'ny lakôly amin'izay mba azony endrika. Mamarana ny asa kosa ny fametahana ny vy, tahony sy ilay fitoerany labozia. Fefakadiny eo no anaovan'izy ireo ny arendrina anankiray. Eny Andravoahangy no hividianana ny taratasy amin'ny kilao ka 404 ariary hatramin'ny 503 ariary ny vidiny iray kilao. Ny vy anaovana ny tahony sy ny fitoeran-jiro kosa vidinany amin'ny karana. Tsy fantatra mazava tsara ny masokarena ny arendrina iray, fa raha ny nambarandry marovavy ny raha mampiasa vola 2 hetsy ariary dia mahazo tombony 2 hetsy ariary matetika. Ity asa fanaovana arendrina ity no ataon'izy ireo mandava-taona. Manomboka ny volana janoary dia efa manomboka manao arendrina ary zareo amidy mandritra amin'ny volana jona, satria matetika rehefa volana jona tahaka izao dia komandin'olona sisa no tena ataon'izy ireo. Betsaka foana mantsy ny asa rehefa volana jona tahaka izao ka tsy maharaka. Komandina orinasa 4,000 isa izao ity enjehan'izy ireo ity. Mandray komandin'olona avy any ivelany kosa izy ireo manomboka ny volana jolay. Indray andro mahavita eo amin'ny 300 hatramin'ny 500 arendrina eo zareo. Volana juillet dia misy olona avy any ivelany iray manakaramanay aloha hoe anaovy arendrina izay tsy eo amin'ny tsisy tahony. Dia indray aloha ny ataonay mandrapatonga an'izay anaovanay anay hoe janvier izay vao tena manomboka ny anay. Fa n'olona izany nataonay manomboka volana boka manao arendrina foana mihitsy izany nareo. Arendrina foana ny andro fiainanay le anivole gasy amin'ny velany manafatra vaty anaovany feti-pirenena any dia na dia feti-pirenena frantsay afara dia efa misy hoe anaovy arendrina dia atao loko felokona frantsay izany le loko dia efa vita ity dia mbola 27 izay misy manafatra hoe anaovana manga sy fotsy. Rehefa betsaka toy izao ny asa voarain'izy ireo dia tsy mijanona ny asa raha tsy amin'ny 12 alina dia mifohy indray amin'ny 3 ora maraina. Amin'ny folo izay na amin'ny 12 dia mifohy indray izay amin'ny 3 maraina. Mpanao arendrina avokoa izy 12 mirahavavy eto, ka rehefa mandray komande be dia be toy izao dia mizara ny asa sy ny tombony. Dia rehefa misy manambady ihany koa amin'ny zanak'izy ireo dia mandray avy hatrany ny asa. Mbola mahavelona tsara ny asa fanaovana arendrina hatramin'izao, na dia efa mirongatra mameno ny tsena aza ny arendrina vita sinoa. 300 ariary hatramin'ny 503 ariary no amarotandry marovavy ny arendrina iray amin'ny mpiantoka eto. Tsy dia mbola sarotra tadiavina aloha ny akora fototra anaovana arendrina eto amintsika. Ny any olana kosa dia ny lalam-barotra izay miatery noho ny fiparitahany entana avy any ivelany. Mitaraina vokatra izany mihitsy ireo mpivarotra eto Analakely. Zavatra angatahana izany dia mba mangataka ny any ambony izany izay amin'ilay tsena fivarotana isan-taona dia ny faharoa manarakarak'izay koa mba mangataka izany izay fohanana ny arendrina sinoa satria tena matitsika malagasy ilay zavatra vita malagasy ilay lasa ny sinoa izany manjaka be dia izay mpanamboatra lasa mijaly be amin'ilay resaka asa tanana malagasy. Misy mankotsika malagasy tsy manaja an'ilay mba hoe vita malagasy fa voasarotry vita sinoa dia tsy dia mandeha tsinoa izao ny tsenanay firy hatramin'izay varotanay nandritra ny herinandro fa mandeha ihany izany fa mahita ihany izay eto fa samy manao zao izay sinoa dia manao gasy dia ilay sinoa nefa mahasaritarika kokoa an'ilay olona no ilay gasy. Efa eo amin'ny le 20 ohatran'iny tsenako masy mandeha sy io mbola tsy mandeha tsara izay ve mandafo miserasera flipery ireny. Tsy mbola mandeha ihany koa ny tsena hatramin'izao raha ny fitarainany ireto mpivarotra ireto hatrany raha oharina ny tamin'ny taon-dasy. Any ho any amin'ny 20 ny volana jona any vao mety andeha ny tsena hoy hatrany ny fitarainany ireo mpivarotra. Raha nandritra ny fotoana nandalovanay tokoa tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro teo dia nitaraina mpivarotra iray fa mbola vao 5,000 ariary no lafony hatramin'ny maraina. Izany hoe arendrina 3. Zara raha mahalafo 2 alina ariary izahay mandra-paharivony andro izy. Na dia eo aza nefa izany
dia ny ankamaroan'ireo olona sendranay nilaza fa ny arendrina vita gasy hatrany no safidin'izy ireo rehefa asaramanitra toy izao. Matetika vita gasy foana aloha isataona dia tsy midongo hoe mivita lesiny le mirehadrehatra be le ankizy fa le ohatr'izao gasigasy zao dia gasy foana ihany satria ny tena malagasy dia aleo misafidy vita malagasy. Miantony izany dia satria izaho malagasy dia tsy maintsy hoe ajaina mamalagasy ny mamalagasy. Efa amboarina mihitsy ny saina itsika malagasy dia tsy maintsy malagasy zavatra vita malagasy ajaina mamalagasy. Le vita gasy inona ny antony le hoe satria tsika gasy dia aloha ny tena ihany tsy vidy le vita soa mihitsy zany. Tsy mividy vita soa aloha. Nya le vita gasy ihany no tena mety amiko satria mandala malagasy ny gasy dia tsy maintsy hafa ihany zany le gasy ary arenjana taratasy gasy. Fianakavian'iray manontolo mihitsy no mivelona amin'ny fanamboarana sy fivarotana arendrina ka ny volana Jona tahaka izao no tena mba fivelomana izy ireo amin'ny fotoana ny asaramanitra izay fotoana ny fahaleovantenantsika ko entanina hatrany isika anjifa ny vita gasy fa tsy hosodoko amin'ny any ivelany. Ny entanina ihany koa dia ny ahaizan'ny malagasy mpamorona sy mpamokatra mikaroka ny tsara sy mamorona vokatra tsaratsara hatrany. Araka ny hitantsika teo dia manomboka ny volana janoary hatramin'ny volana janoary no fanaovan-dromarivavy ny arendrina ity. Izany hoe mandritra ny taona iray mihitsy fa tsy araka ny eritreretintsika ny atokantranany mandritra ny volana Jona ihany. Dia izay ihany koa ary no namarana fotoanantsika ho amin'ity androany ity no andeha ampasevy kely ianao no resaka indrindra isika mahakasika ny famokarana arendrina sy ny kolontsainy arendrina eo amin'ny malagasy tanatin'ity fandaharana ity. Izay ihany koa mamarana ny fotoanantsika manome fotoananao ny sampana fampalalam-baovany MBS amin'ny fandaharana manaraka amin'ny herinandro toy izao indray. Mankasitraka toy.